Maraina na tombonandro vaovao no men'Andriamanitra. Nisokatra ny maraina dia fampitsikitsiky kely mpenakavy finoana mifankahita satria velona trapamonjena ny men'Andriamanitra famindrapo. Iza niaro anao, nitahiry ny fiainanao, foninao tao anaty torimaso sy renoka lalina, tsy mahatsiaro tena hoe ho isan'izay fo maraina intsony rapitso. Fantanany ny azona ny fofinaina teo ambavoronao na tonga no velona trapamonjena androany. Miravoravoa mpanao anao, makasitra azy fa zay tsy hain'olombelona no efa nitanterahany teo amin'ny fiainanao. Tsy hoe zay raha, tsy hoe ny fahafatesana akory ny mampitahotra, na ny fahalasanana ny mampangovotra, fa ny tena marina mahatombo mbola velona ianao, mbola misy zavatra tian'Andriamanitra ilananao manokana. Aza misaina hoe fa naninona, fa nahoana ny misy an'izao zavatra zao mitranga. Zavatra azoko antoka dia izao: io ianao eo tia eto ahofaofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaorany Jesosy amin'ny fonao manontolo. Misaora azy ny amin'ny famindrapony, misaora azy ny amin'ny famonjeny, misaora azy ny amin'ny fitiavany, misaora azy ny amin'ny fitehirizany, misaora azy ny amin'ny fitondrany tsy takatry ny saina. Makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Marina fa sekoly fanasitranana androany isaky ny alatsinainy izay dia mandray foana teny fanasitranana avy aminao. Misaotra amin'ny alalan'ireo teny sy fampahirezana sy révélation omenao anay isan'andro, mampandroso anay, mampijoro anay, manokatra ny ao anatinay tena iombona aminao tanteraka. Misaotra amin'ny alalan'ny teny mpananarana sy teny mpantsina, misaotra ny amin'ny teny fiainana, renay ny asarobidiny zany eo amin'ny fiainanay. Makasitraka sy manome voninahitra anao indray izay amin'ity herinandro ity. Fantatra efa misy zavatra mbola tsy hitan'ny masonay fonosiny ny androany, fa no famindraponao sy ny fitiavanao dia hisitraka an'izany fahatsarana zany avy aminao zay. Misaotra ny amin'ny fiarovana izay ambony lavitra no fanantenanay, ny kasikao, ny fanantenanay, ny fanampiana avy aminao. Reo tsara efa nomenao anay, tonga hamerenanay eto amin'ity maraina ity indray ny voninahitra ao anaty fiakofana sy fanekena tanteraka avy ao anatinareo manontolo, fa tsy avy aminay fa avy aminao rery. Misaotra Tompo androany maraina no ny famindrapo sy fitiavana lehibe nomenao anay ny amin'izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'ny Tompo. Mahaza ho toerana tompoko. Alleluia. Genesis toko 7:20 andiny 4:20 ka hatramin'ny andiny 2:20. Miresaka eto ny Baiboly mikasika momba ny tantaran'ny Betela. I Jakoba tao Betela, ny dikany hoe Betela dia hoe tranon'Andriamanitra. Beth-el, tranon'Andriamanitra ny dikany. Ho sisy ny Baiboly ato voasoratra ary Jakoba natsiaro tamin'ny torimasony dia nanao hoe: hoay eo, ato amin'ity fitoerana ity tokoa Jehovah, zany tsy nahalala. Dia raiky tahotra izy ka nanao hoe: indre matahotra ity fitoerana ity, tsy afy ity fa tranon'Andriamanitra sy vavadin'ny lanitra. Ary ny fomaraina koa Jakoba dia naka n'ilay vato izay nataony ondana ka nanorina azy ho tsangam-bato dia napidina diliolo teo aminy. Ary ny anaran'izany fitoeran'izany dia nataony hoe Betela, fa lozy no anaran'ilay tanàna teo aloha. Dia nivoady Jakoba ka nanao hoe: raha momba Andriamanitra ka hiaro amin'izay zao lalina liako izao, ary hanome ihany mofo hohaniko sy lamba hitafiako, fa ho tafaverina soamantsara any amin'ny tranony raiko aho, dia Jehovah no Andriamanitra. Ary ity vato ity naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra, ary izay rehetra omenao ady omeko anao tokoa ny ampahafolony. Eto ny Baiboly dia miresaka mikasika momba ny Jakoba, tsy nanam-po, avy any izy ohatry ny olona rehetra, dia tonga teo amina toerana anankiray any amin'ny désert, any amin'ny efitra, tany efitra, rivotra fasika, fahamainana nisy tao. Fa sisy tsy maninona fa eto aloha fa reraka dia ndao atory, tsy sondana fa vato ny nondanana. Natory teo amin'ny vato izy renoka, fa tsy nitovy tamin'ny attitude talohan'ny natory no ny foazany rehefa avy eo. Ny zavatra nitranga teo anelanelan'izay, fa ny alina izy nampahitan'Andriamanitra zavatra. Jereny miaka-midina ny anjely ny lanitra misokatra: Andriamanitra, zany tsy nahalala fa kainao teto amin'ity toerana ity. Zany tsy nahalala fa tsy afy ity toerana ity. Raha dika amin'ny teny Hebreo dia hoe mahazendana sy mahatalanjona, mahagaky ity toerana ity.
fa tsy toerana mitovy amin'ny toerana rehetra sambany any teto amin'ity toerany ity fa teto nionako tamin'Andriamanitra. Fantatsika ny tantaran'i Jakoba fa ny atao hoe Jakoba dia mpamitaka. Fa zao io Jakoba mpamitaka io nanan'Andriamanitra planina efa voamanao azy. Mahafinaritra n'ity Jakoba ity dia zao izy mpamitaka fa izy nanana toetra anankiray tena tian'Andriamanitra, manome lanja ny zava-panahy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Mahafantatrareo, Esau variana tamin'ny hanina fa Jakoba variana tamin'ny fizokiana. Ny fony Jakoba misaina fizokiana ara-panahy fa tsy misaina sakafo avoky azy androany. Zany hoe nanome lanja ny ara-panahy mihoatra noho ny filana izy, nefa samy nona ihany na izy na Esau. Vita ny afy na mpiafy ny nofiny mba ahafahany gagné zava-panahy. Zany hoe raha ny tena marina le fitiavan'Andriamanitra azy tsy ny action an'i Jakoba hoe namitaka ny rahalahiny, fa ny etaetan'i Jakoba manome lanja ny zava-panahy. Amen. Point tsara amin'ny Jakoba zany tia manome lanja izy ny asarobidy ny zava-panahy. Zay mahatonga n'Andriamanitra ny teny hoe Jakoba tiako fa Esau alako. Ka ny fankahalan'Andriamanitra dia tsy amin'ny zavatra ety ivelany fa rehefa mamaky Andriamanitra ka mijery ny toe-pon'ny olona ao anaty. Eo ny faiblesse ny Jakoba amin'ilay izy teanao avy aminy. Izy teanao avy aminy zay fomba azahoany an'ilay fahatsarana ao amin'Andriamanitra, fa tsy niandry izy ny fomba an'Andriamanitra azahoana an'izany. Zay no natonga azy tsy tena 100% ny fahatanteran'ilay teny fikesana teo amin'ny fiainany, fa tany amin'ny taranany Josefa no niseho ilay famirapiratana. Fa zao le fony Jakoba tena mafana ho an'Andriamanitra iny tena tsy foin'Andriamanitra iny. Izy Andriamanitra hoe manaplanina voahomana ho anao aho, ary Andriamanitra naneo azy ny varavarana. Fa izy tsy nafantatra hoe ahoana ny fomba hidirako ao. Azonareo veriko ve? Vato no nondanana fa tsy mba natory tamin'ny fandriana tsara tarehy izy. Averiko? Vato no nondanany fa tsy mba natory tamin'ny fandriana tsara tarehy izy. Tany anefitra no ny toerana nisy azy, toerana tsy mahafinaritra. Ka nefa nahita toromaso teo izy, ary tao anatin'ilay toromaso teo amin'ilay toerana tsy dia mahafinaritra, nahitany ny lanitra ny sokatra. Ho Jakoba hoe mahagaga ty toerana ity. Mbola tsy fantatra ohatr'izay ty toerana ity fa tsy toerana normal. Za te teny amintsika androany tsy toerana le problème. Fa nany amin'ny fandrina tsara tarehy anao na miondam-bato, ny important tsy le toerana misy anao androany, fa ny fahafahanao mifankahita amin'ny fisokafany varavaran'ny lanitra efa misokatra ho anao. Amen. Nanetsika tonga eo amin'ny fivoriam-bavaka, na eo am-pitokanana mamaky tenin'Andriamanitra, miaino tenin'Andriamanitra isan'andro, miditra ao anatin'ny fanahy mivavaka, fa tsy mahare ninnininy zany ianao. Misy fotoana tsy mahare zavatra zany mihitsy. Nanetsika tonga eo fivoriam-bavaka ohatr'izao, na eo am-pitokanana, tsy mahare ninninina fotrany hoe tendre teny mahafinaritra fotsiny. Tsika tsy afaky ny hanan-javatra hozaraina ny amin'Andriamanitra kanefa tsy mahafantatra azy. Tiako fantatsika zao hoe ny fahalalantsika an'Andriamanitra dia anampitosika atsika bebe kokoa amin'ny fanamorana amin'izay fomba hifankahitantsika aminy. Andriamanitra teny eo ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika. Zay mihitsy ilay lazainy Jakoba teto. Tsy tonga saina izy, hay ve teto amin'ity toerana ity Andriamanitra, fa zany tsy nahalala. Zaho izy Jakoba kisendrasendra no natongavako teto, kanefa kay tena tranon'Andriamanitra ity toerana ity. Zavatra mahavariana nefa ny toerana tsisy bâtiment anankiray na trano iray mitsangana eo, tsisy boriky sy mur akory teo amin'ilay toerana. Rivotra sy tafiotra mitsoka ny hitan'ny Jakoba teo izy fotsiny hoe tranon'Andriamanitra, satria napahitana le lanitra misokatra izy ary nahita anjely ny akamidina teo amin'ilay toerana. Andriamanitra napahafantatra ny Jakoba ny adresiny, tsy misy ifandraisany amin'izay toerana nisy azy. Le toerana nisy an'i Jakoba mety tsy dia mahafinaritra, fa ny fanahin'i Jakoba nifankahita tamin'Andriamanitra. Tsy sakana ny toerana misy anao androany, tsy ahafahanao
mifankahita amin'Andriamanitra. Zavatra tadiavin'ny tompo androany maraina, mampiasany fonao ao anaty fisokafana fa mety fotoana fony rahantsika eto androany maraina fa ny zavatra azo antoka dia zao a tena iona sy iombona ary fakahita amin'Andriamanitra zasy ianao. Amen. Alleluia. Ozy izy rehefa mifo tranon'Andriamanitra mihitsy eto ka varavarany lanitra eto. Za mahita androany fa horaisin'Andriamanitra ny contrôle sy ny fifejana feno ny fivoreny. Ho fenon'Andriamanitra azy tanteraka ny mombanao ray manontolo. Hatramin'io singambolonao io, hatramin'izay mombanao ray manontolo rehefa feno Andriamanitra dia tadidio afa mihitsy le fivoriana mifankahita amin'Andriamanitra. Inona moa no atao hoe varavarana? Hoe napahitana an'i Jakoba ilay varavarana. Ary nanonofy izy ka indro nisy tohatra ny orona amin'ny 2:12 amin'ny Jakoba ao amin'ny Genesis 9:20. Ary nanonofy izy ka indro nisy tohatra ny orona tamin'ny tany ka nipaka tamin'ny lanitra ny lohany. Ary ndreo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy. Ary indro Jehovah niseho teo amboniny ka nanao hoe zany Jehovah Andriamanitra Abrahama rainao sy Isaaka, ny tany izay andrianao dia omeko anao sy ny taranakao. Tatsika amin'io zavatra mitrango io, matory somatsara Jakoba. Fa dia mivarina izy tao anaty toromaso ny fanapahitana varavarana misokatra izy, vavahady misokatra. Lalana tokana afahatra miditra mifankahita amin'ilay anjely miakatra sy midina. Fa raha ohatra ianao ka hiditra ao anatiny atao hoe varavarana dia zao napahitana an'i Jakoba io fa izy tsy nanakisely aloha tamin'ity indray mitoraka ity fa izy fotsiny nahita hoe misy le izy. Dia nandraisany an'ilay izy dia zao satria tsisy feo tsisy niresaka taminy. Fa zao fotsiny nataony hoe eto rangaha tranon'Andriamanitra, eto ny varavaran'ny lanitra. Eto zany le toerana ifankahitana amin'Andriamanitra. Dia nanao fanekena teo izy arak'izay azo sainy sy nieritreretina hoe zao rangana andeha ho ataoko fa ty toerana ty mihitsy ny toerana hafa mihoatra no fitoerana rehetra. Tsy zay nefa le tian'Andriamanitra atongavana. Hitanareo ny antom-pisiany vavahady dia fefy. Raha tsy fefena le toerana tsy ilaina ny vavahady, zany hoe toerana manokanao zany tsy natao hidirany rehetra, tsy ny rehetra ny manakse ao fa limité ny afaka hiditra ao, voafetra ny hiditra ao anatin'le toerana. Fa ny varavarana dia fafana misokatra ivoahana sy hidirana eo amin'ilay toerana matoa nasiana vavahady. Ao zany zay zao misy toerana zay ry bypass taloha izy io nisy niasa teo. Fa amin'izao fotoana izao rehefa andeha hivoaka amin'ny bypass ianao hiampita ny shell. Le hoe tena hiditra amin'ny bypass mihitsy avy ety androndra amin'le lalana eo akaikin'ny Jovenay dia le mandrosondroso dia rehefa hivoaka eo amin'ny shell mitodia kely akaviana fa misy vavahady fa tsisy fefy dia mampime hoe atao inona. Azonareo fisehoan'le izy vavahady fotsiny eo fa tsisy fefy tsony. Satria ny antom-pisiany vavahady dia fefy. Mibanaka ny toerana anankiray raha hoe apetraka ao vavahady nefa tsisy trano miorona akory ao. Midika fa voafetra ny fahafahanao makao, matona siana fefy le izy mba hafahanao miditra eo amin'ny varavarana. Tsy misy hafahanao makao raha ohatra ka mipetraka le fefy, raha tsy amin'ny alalan'izay varavarana tokana natsangana eo amin'le toerana mba hafahanao mandroso ho ao anatiny. Voalohany misy zava-miafinao matoa siana fefy. Misy zavatra sarobidy eo matoa siana fefy. Misy zavatra tsy natao amin'ny publika ao fa natao hoe privé matoa nasiana fefy. Dia ohatr'izay mihitsy mahatonga ny tompony laza fa misy zavatra tsy hitan'ny olona ety ivelany fa raha tsy ao amin'ny Kristy ianao. Ary le fefy Kristy izy koa vavahady. Amen. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy mandray an'i Jesosy aloha manana an'i Jesosy vao misitraka ny tsara n'Andriamanitra rehetra sy mifankahita aminy. Ao amin'ny Apocalypse ty ny Baiboly dia milaza fa varavarana 12 ao an-tanàna izay manambara ny fahafahantsika makao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy misy olona hozy Jesosy makao amin'ny ray fa tsy amin'ny alalako. Zany hoe ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy afaka ho iombona amin'ny olona sy eo amin'ny olona afa-tsy lalana tokana ihany dia le vavahady sady tokana fampangalatra izay misoateny amin'ny lakoro. Amen. Zay mahatonga ny tompo miteny tsy misy akoatra an' Jesosy. Satria Kristy Jesosy rery ny mpanalalana tokana akasitrahany ray ho ao aminy. Tsy mahare tehaka ho an'Andriamanitra. Jaona 10:1. Hozy Jesosy amin'ny Jaona 10:1. Halleluia. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry
fa mananika mifefy dia mpangalatra sy jiolahy. Tsy afaka mananika fefy ianao fanatren'Andriamanitra fa tsy maintsy miditra eo am-bavahady ianao vao tonga ho amin'ny toerana misy ny ray dia tsy izy io vavahady io fa Jesosy. Rehefa niteny tamin'i Jesosy Andriamanitra omeko anao ny vavahady ny fahavalonao dia midika fa omeko anao ny fifehezana ny tanàna. Hoy Jakoba, eto rehefa napahitany Jakoba lanitra misokatra dia ny zavatra hitany misy tohatra. Taorian'ilay lanitra misokatra dia misy tohatra. Dia ilay tohatra misy anjely midina dia misy anjely miakatra. Zany hoe napahitana ny Jakoba zany ohatr'izao ny fiarahamonina ty misy miaka midina makeo aminao. Andriamanitra te hanahitra ny Jakoba hoe mivavaha ianao. Fa misy ny fifandraisan'ny lanitra amin'ny tany ary misy ny lanitra misokatra mitondra ny vavakao eo anatren'Andriamanitra ary mitondra ny fitahianao eo aminao. Hozy izy Andriamanitra tamin'ny Josoa, omeko anao vavahady ny fahavalonao. Raha tsy hanomen'Andriamanitra ny Josoa ny fifehezana ny tanàna ny fahavalony dia tsisy eo mihitsy ny fandreseny. Satria izay mifehy vavahady no mifehy ny tanàna. Eo amin'ny vavahady misy an'ilay cabine de sécurité ho an'izay rehetra miditra eo tanàna dia tsy maintsy savaina vao afaka miditra ao. Satria voafetra ihany ny olona afaka hiditra ao. Fa raha ianao tonga eo am-bavahady ny lanitra miaraka amin'ny anaran'i Jesosy, isokatra ho anao ny lanitra fitehirizan-tsoan'Andriamanitra ahafahanao miditra ao amin'ny fitahim-panahy ahatonga an'izay zavatra rehetra iriny fonao ho materializen'Andriamanitra mivangana ao amin'ny fiainanao izay zavatra ra-panahy ao an-danitra ao. Mivady anao ny hoe mbola kely le zazakely mbola okiboka hita ao anatina eko hoe vavikely dia efa misy zazakely sady eo akibony fa miandry fotoana fotsiny alehibe azy iorany amin'ny vadiny. Fa saingy mbola kely izy dia tsy maintsy miantso ny reniny hoe mama, fa raha pitso izy ho antsoina hoe mama ihany koa. Meno tsara ve nareo? Ny zavatra rehetra tokony ho anao efa tomomba anao amin'ny tontolo tsy hita maso. Zay ny akse misokatra mivavaka rehefa tonga iona amin'Andriamanitra ianao, iombona ny fanatren'Andriamanitra, hotronon'Andriamanitra dia mila manana fahatakarana sy fahalalana ny amin'ny fanananao an' Jesosy sy ny fimbonanao aminy. Fa rehefa ninonino nangatanareo amin'ny anarako Jesosy dia ho ataoko zany mba hankalazana ny raha eo amin'ny zanaka. Amen. Ny valim-bavaka ho anao mila fatatsika zany tsy hoe ianao mila le izy fa endrika anehoana fankalazana n'Andriamanitra ny fataterana izay zavatra ilainao eo amin'ny fiainanao. Tsy maharety ka ao an'Andriamanitra. Halleloja. Ndao tsika hiditra lalindalina kokoa. Rehefa nahitan'ilay varavarana lanitra nisokatra hozy izy Jakoba dia nihitanjely miaka midina. Eto dia mampatsiaro ihany tantaran'i Maria. Vanginy anjely Gabriel nidina avy tany an-danitra ny anjely Gabriel dia miteny hoe araba ary ilainao soavina ny tompo ao aminao. Miteny izy hoe hiteraka zazalahy ianao izy izy izay ny fanahy masina ny ampitoetra azy eo akibonao fa ny anaran'izy io atao hoe Jesosy eo amin'ny lioko atoko voalohany. Zany hoe nirahany Gabriel nambara ny fahaterahan'ny-mpamono, zany hoe nisy anjely nidina nirahany. Zany hoe zay napahitanan'i Jakoba réel teo amin'ny fiainan'i Maria, zany hoe tena mivanginy Maria tao an-tranony. Anisan'ny lalana anankiray voatondro ifakahitanao amin'ny lanitra misokatra ny fahafahatsika mamantatra ny asarbidin'ny zavatra efa nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ty zavatra anankiray ty tena engaviko anao, te hirizo mandra-pialanao eto ambonin'ny tany mba hahatonga ny fononao sy ny fiainam-panahinao tsy ho raraka mandrakizay. Aza fatra pijery an'Andriamanitra foana hoe Andriamanitra anao zava-baovao eo amin'ny fiainanao isan'andro. Aza faritana amin'izay no sainao. Fa miorena foana hoe misy zavatra efa nataon'Andriamanitra mihoatra noho le zava-baovao andrasanao aminy. Amen sa tsy amen? Indraindray adinontsika fa ny zavatra nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia ngeza lavitra noho ny zavatra andrasantsika aminy. Ary io no mahatonga an'Andriamanitra lasa ohatrany hoe reraka amintsika. Reraka Andriamanitra satria tsy azontsika veroka mihitsy ny lanja sy asarbidiny zavatra efa vitany. Fa voageditsika eo am-piandrasana foana ny tanan'Andriamanitra amin'ilay zava-baovao ilantsika azy.
anisan'ny lalana anankiray a voatondro ifakahitanao amin'ny lanitra misokatra satria ny lanitra efa misokatra amin'ny alalan'i Jesosy. Nao ny antsika iteny Jesosy mivavahady. Raha Jesosy mivavahady magaga fa le vavahady indray mandomba baravarana. Indro mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Inona le varavarana tia misokafana? Ny problème zany tsy any amin'ny lanitra misokatra satria Andriamanitra efa nakasitraka an' Jesosy teo amin'ny toeranao. Rehefa tao batisa Jesosy nitondra amin'ny fahotany zao tontolo zao dia nidina teo aminy tahaka ny endriky ny voromalala ny fanamasina ny teny hoe tia ny zanako malalako izay sitrako nisokatra ny lanitra. Izy no henoy ary ny lanitra nisokatra. Ny dikan'izay ny fakasitrahana anao tsy eo amin'ny niveau anao fa eo amin'ny niveau nakasitrahana an' Jesosy tamin'izy nitondra amin'ny fahotanao. Alleluia. Enoy ny fankasitrahan'Andriamanitra dia misokatra amin'ny alalan'ny fandraisanao an' Jesosy. Tsy mareteka ao Andriamanitra. Dia zao le izy, enao zany tsy mandohalika anery lanitra misokatra. Fa tonga eo anatrehan'Andriamanitra mananatoka fa efa misokatra melohan'ny fotoana andolianao ny lanitra iaino sy amaly anao amin'ny alalan'i Jesosy. Zay zany mila fatatsika izay. Mila fatatsika izay. Dia ahoana ny fipetraka le izy? Ny fipetraka le izy dia tsotra. Anisan'ny lalana anankiray voatondro ifakahitanao amin'io lanitra misokatra io ny fanananao fiaina mpisaorana sy fiderana an'Andriamanitra. Ny fisaorana sy fiderana tsy zavatra atao hiprovoquena lanitra misokatra. Esory ao anatin'izaytsika zany. Tsy zany ny révélation marina. Fa ny fisaorana sy fiderana fiainana teraka avy ao anatin'ny fo makasitraka an'Andriamanitra no ny fahatakaranao ny zavatra efa vita n'Andriamanitra fa tsy vokatry ny fanatenanao ny zavatra ho ataon'Andriamanitra. Aloha tsika hiditra lalindalina kely. Hitanareo, zany ny antony mahatonga an'Andriamanitra miteny. Ozy izy hoe zao olona noforoniko zao ozy izy noforoniko fiderana. Ny fiainam-pisaorana sy fiderana dia tsy inona fa fanehoam-pakasitrahana an'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarany sy ny famindrapony. Ny amin'ny fahatsarany sy ny famindrapony. Tsika tsy hoe misaotra sy midera azy avy ao mivavatsika fotsiny fa tena avy ao am-potsika resy lahatra fa isika mametraka lanja ny fierovany sy ny fitehirizany ho ambony lavitra no famatsiny. Andaso. Isika mametraka ao anatin'ny fotsika amin'ny fandraisan-dahatra lanja ny fierovany. Halleluja. Sy ny fitehirizany ho ambony lavitra sy mihoatra noho n'inona no ny famatsiny. Ny olona rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia mahalala fa lehibe izy. Mpamatsy fanasitranana, mpamatsy fahagagana, mpamatsy fanovam-piainana, mpamatsy délivrance. Fa zao tsy feno fepetra malinanao satria misy ny efa nataony tsy takatry ny sainao fa ianao tonga eto ane valimbavaka ho an'ny sasany. Misy olona tonga eto miandro ny famatsiany maso mahiratra fa misy ny tehirizina maso mbola mahita ety aloha. Raboseka pradiadabosa. Eno le izy lanja ny fisaorana manandanja rehefa mipetraka ny fanomezanao voninahitra azy ara-pitehirizana sy fiarovana. Misy zavatra anananao indraindray tako ny zavatra tsy anananao. Fa maninona ny voasakana ny fisauranao? Vokatry le vola mbola tsy miditra, vokatry le fahasalamana amin'ny zavatra anankiray andrasanao ny tanan'Andriamanitra mbola tsy mitranga. Fa maninona ny malaina ianao misaotra an'Andriamanitra mba fantatrao moa fa misy zavatra ny tehirizina ao amin'ny fiainanao mahatonga mbola azonao ampiasaina androany maraina. Io masonao mijery io tongotrao mamindry io sainao mbola afaka amin'ny saina io, iza ny tahirana io mandritry ny alina mandra-pahatonga anao teto maraina, fiarovan'Andriamanitra, fitehirizan'Andriamanitra, misaora azy amin'ny fonao manontolo. Meo lanja ny fisauranao an'Andriamanitra. Misy zavatra efa mihoatra tsy mila hoentina mambavaka fa ohatrany efa hoe akile izy efa anao dia tsy fantatrao ny lanjan'le izy. Zay ny mahatonga ny lanjan'ny fisaorana sokajiana ho sitrapon'Andriamanitra. Dia Saloniana voalohany 5:8-9.
Ina voalaza ao misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra fisaorana. Izany no sitrapon'Andriamanitra fisaorana. Manondro fisaorana izy. Ka ny fisaorana tsy hoe fombafomba-pivavahana fa ny olona misaotra manao ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tonga eo am-bavady ianao ka manandanja ny fisaoranao an'Andriamanitra, misokatra ho azy io midira eo am-vavady amin'ny fisaorana. Satria vavadin'Andriamanitra connecté ohatra bluetooth. Mifankahita amin'ny olona mpisaotra vao misokatra. Aza mitondra vesatra hoe eto an-tany eo am-bavadin'ny lanitra. Fa maka sitapisaorana mba hifankahita amin'ny fisokafany. Tsy marety eka ho an'ny. Misy zavatra tsy azoko. Misy zavatra tsy azoko azonao ve ilay zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina. Atsangany an-tanareo raha azonao ilay zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina. Ka io tsy tsy prinsipanao amin'izay zavatra tianao. Fa fiainana ilay izy. Fiainana! Ny fisaorana fiainana. Fa fiainana. Inona hoe ilay izy? Inona tsara hoe? Ok. Voalohany aloha, ahoana pasteur nanaovako ilay tena misaotra? Anina ilay izy. Misy zavatra tsy dia mafaly aloatra, misy zavatra mavesatra, tsy tonga dia miainga ilay izy. Fa ahoana na tonga ilay izy tonga dia eo am-bavady ve ianao sa tsy eo am-bavady? Fa rehefa eo am-bavady ianao satria fa misy misokatra ho anao, ny lanitra nefa misokatra. Tonga avy eo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fisaorana. Lanja amin'ny famonjena aloha dia ambony lavitra noho zavatra rehetra ilainao. Satria ny zavatra rehetra tena fenin'Andriamanitra ao ambadiky ny fandraisanao tsara izay fanomezana efa nataon'Andriamanitra ho anao. Izay tsy niaro ny zanany latokana fa nanolotra ny ainy hamonjy antsika. Kory, ahoana milanja famonjena? Miazona famonjena ianao rehefa mitoetra ny volontén'Andriamanitra. Mitombo ny fatahoranao an'Andriamanitra. Miaina ianao tsy mahita tory raha tsy mivavaka mba hiombona aminy amin'ny famasinany. Mbola mijoro toy zatra be le etan'izao tontolo izao tiana ho entiny eo anatrehany mba ho kasiany sovainy le fanasitranana. Ka de Bartimeo jereo tsara. Bartimeo ne jamba efa tsy sakana ho amin'ny tongony tsy anatona an' Jesosy zany. Ozy izy masoko ny jamba fa mivavaka mbola afaka miteny. Ny tongotra noho zany zay zavatra nomenao any anomezako voninahitra anao. Dia ozy izy rehefa avy eo Jesosy avy any Nazareta ao mamindrafina anatona azy. Amin'ny fomba ahoana moa fantatra Jesosy izy hoe jamba. Fosy Andriamanitra misy nomeko any tokony anomezana voninahitra afaka livrena ty amiko. Ozy hoe misy tongotra ao afaka mamindra maka ty amiko. Misy vava afaka miantso ny olona ny teny mangina. Dia ozy izy Bartimeo masoko tsy mahita ohatranareo ka angina satria tsy fantatra hoe aiza ny misy azy amin'izao. Fa zao ny zavatra ananako no ampiasaiko anatonako azy manambava hanomezana voninahitra azy mandrakizay famindram-ponao fanatonanao atsy marety eka ho an'Andriamanitra. Alleluia! Noentiny nankalaza an'Andriamanitra ny vavany voalohany ny faran'izay tena akaiky indrindra atonga anao hifankahita amin'ny lanitra misokatra ampiasao ny vavanao hiantso an'Andriamanitra. Aseho eo am-bavanao ny fandresen-dahatra ao am-ponao. Ao tsika. Misy fotoana tsika rehefa miteny ampiasao ny vavanao raha fa mivavaka na miantso an'Andriamanitra dia zao sasa terena pasteur za manana ny façon-ako. Ny fanatonana an'Andriamanitra tsy ilana ny façon-anao fa ny façon-any. Tsy fomba tsika izy fa zay andrasan'Andriamanitra amintsika. Voalohany fatara aloha ty famarinany ity. Ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra miteny. Tsy fantany eo am-pony ilay izy fa tsy niteny izy dia nitranga ho azy. Fa niteny izy hoe misy vao naninona ny zavatra rehetra. Teneny voalohany aloha Andriamanitra miteny izy hoe fa mirapiratana Bartimeo masony fa pahiratana ny masony Bartimeo. Fosy izy inona ny tianao fa ho tokony satria tiako re zay version farany ao anatinao. Rehefa misaotra sy midera azy ianao dia tsy araka izay tianao atao fa araka izay tiany hifandraisana aminao. Ianao zany aloha mila rehefa midera an'Andriamanitra sy misaotra azy misokatra ny vavanao maneho ny fandresen-dahatra ao am-ponao fa tena misaotra azy tokoa ianao. Salamo 4:30 ny 2:2 ka hatramin'ny 2:3. Salamo 4:30 ny 2:2 ka hatramin'ny 2:3. Jehovah ndray ary amin'ny fanahiko ary izany mimpandefitra ka ho faly. Miara mankalaza an'i Jehovah amiko areo ka hiara manandratra ny anarany isika.
te ilazy davida hoe sokafo mivavanao avoainy feo manandrata azy avy eo amponao lalina fa misy hery manova attitude ao anaty fiderana manaisitra lahelo fa mampitoetra fifaliana satria ny fanatrehan'Andriamanitra ny fahavokizam-pifaliana ary eo an-taniny ankavanana ny fahafinaretana mandrakizay. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Misy hery manova zavatra ao anatin'ny fideranao sy fisaoranao an'Andriamanitra. Rehefa misaotra an'Andriamanitra Davida eo ampisaorana, misy an'ilay mpandefitra mandrian'izany mpandefitra dia mifaly. Zany hoe ilay mpandefitra raha dika mpandefitra ny fiantsoana azy fa hoe votona lahelo koa ny filaza azy amin'ny dika teny fototra. Votona lahelo. Olona orooro narehan'i Davida. Davida ery no misaotra an'Andriamanitra. Izy orooro ety ambadika ety ao anatin'ilay fahoriana izy nandren'ilay fisaorana. Miny faly, lasa mivadika faly, le hafaliana, le alahelo. Nendray mahatonga anao tsy mahazo antom-pifaliana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria vesatra no entiny eo anatreny. Zavatra efa fatany fa tsy ny zavatra andrasany. Misy zavatra andrasan'Andriamanitra ary misy zavatra efa fantatr'Andriamanitra. Ny fantatr'Andriamanitra nisy ny volondohanao. Fantatr'Andriamanitra ny manjoanao. Fa inona ny andrasan'Andriamanitra aminao? Ny ameranao voninahitra aminy ny zavatra efa nataony. Apatsaivo azy. Davida nera nandresany Goliaty tsy tonga dia vitaiko ty fa nisy liona vitako tary dia nangingina izy. Fa sokafa amin'ny vavany. Liona sy ny bera aza nataony nikoaka teo anatrehako. Zay fitsidina tsy mifory io, torony io indray androany aman. Noho izany, ny fampatsaivana ny zavatra efa nataony, mampirisika azy ianao zava-baovao. Ny fanomezanao lanja azy ampisaorana amin'ny zavatra efa vita. Ny zavatra efa vita ndreto ambony lavitra no zavatra andrasanao. Atondro molotra fa marina zany. Marina zany. Maninona anao maivanina le izy? Misaora azy. Misaora azy. Ary zao, ianao rehefa tonga eo amin'ny mpanjaka, marina fahitanao izy fa nisan'ny ady anomezana voninahitra azy amin'ny mampanjaka azy fanaovanao fanatitra. Ao amin'ny resaka fanatitra mantsy dia miketrona daholo hoe vola ve zany? Aza miketrona aloha. Ny olona tian'Andriamanitra rehetra tsy miketrona amin'izany fa na vola ninona na ny haiko na ny momba ray manontolo tsy problème zany rehefa tian'Andriamanitra. Fa androany tsy resaka momba ny vola. Misy fanatitra andrasan'Andriamanitra. Fiainam-pananao ny resantsika. Deutéronomie 4:1-10. Halleluja. Intelo isan-kerinandro ny lehilahy rehetra aminao no iseho anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao eo amin'ny tany izay nofidiny dia amin'ny andro firaviravona finanana mofo tsy misy masirasira sy ny andro firaviravona manarakaraka ireo herinandro ary ny andro firaviravona fitoerana eo amin'ny trano ratsakazo. Ary eo ka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'i Jehovah. Baiboly dia milaza fa tsy natao anatrika an'Andriamanitra miaraka amin'ny fotsy mitondra fanatitra ianao. Inona ka le fanatitra tokony hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra tiany ho hita mialoha amin'ny fotoana maliny ianao hoe fisaorana, fanaty mpisaorana. Fisaorana le izy. Tena ra-panahy zany a. Andriamanitra miandry ny fanatitra avy etỳ amintsika ary anisan'ny zavatra goavana be andrasan'Andriamanitra avy etỳ amintsika dia ny fisaorana sy fiderahana azy. Mila vonona isika amin'ny fo saina fanahy amin'ny vavantsika anaty fanaty mpisaorana tena izy. Tsy hoe sitrany mba hamaly anay izy raha vao misy tambony ao anatin'ilay izy fa fetsifetseny evangelika hitany io. Fa le fakasitrana vokatry ny fo mihitsy aseho mpisaorana ny amin'ny zavatra efa vitany. Fa ambony lavitra mihoatra noho ny hetsika Andriamanitra irinao ny fitehirizana ianao sy ny fiarovana ianao. Fisaorana sy fiderahana azy satria nitahiry ianao izy. Fisaorana sy fiderahana azy satria niaro anao izy. Faly Andriamanitra rehefa tsapanao fa izy no ambadika izao fiainanao zao. Te andre zany avy aminao izy hoe fantatrao ve zany? Fantatrao ve zany? Andriamanitra ny rehefa mandefa zavatra ty amintsika tsy dia zavatra ny alefany fa teny. Mandray teny ve ianao? Salamo 7:120. So dia misy mila fanasitranana eto. Tsy fanasitranana ny zareo eto fa teny aloha. Mandefa ny teniny izy, asitrana azy. Nandefa ny teniny izy, anangana azy amin'ny longoza ny anjerana. Ka ny teny misy tanana afaka mahatratra zay party tianao hokasian'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fa le izy eo ambadiky ny teniny raisinao le vokatra no asehon'Andriamanitra. Amen.
fa zao ny connexion fanao mifandray amin'le teny ny fananao toe-po misaotra mialoha amin'ny fotoana andraisanao azy. Hitanareo Andriamanitra tsy mba tsy diso zany. Andriamanitra marina tamin'ny Jesosy nanangana ny Lazarosy tamin'ny teny. Tsy maintsy ny teny izy hoe voatao Lazara dia mivoavoaka Lazara fa tsy hoe bitsikam-po ahafantaran'ny Lazara fa moka azy ny atongavako eto ka raha tsy misokatra raha mivavako mitsangatsangana eo ambaravarakely pasany Lazara no mitsikirika hoe fa pitaopy ve? Tsy zany ho voasoratra ao. Alleluia. Fa ny andro teny Lazara vao nivoaka tao. Amen. Rehefa misaotra azy ianao teninao mivavanao zany. Saotra tompo. Fa le kapiteny Romana nafantatra ny lanjan'le teny amin'ireo Matitoko 7:9. Tompo, zany hoe tsy mendrika anantonanao akory amin'ny Likotoko 7. Amin'ny Matitoko 9 izy ny teny tsy mendrika nidiranao ny an-tranoko akory a. Fa manona parole anankiray fotsiny, teny ray, vao sitrana ny ankizilahiko. Sura fa ny commandinao, teny ray fotsiny dia ampitodika Jesosy ny teny ary repetera mbola tsy niteny zany ndray a. Ny Israely mbola tsy nandre an'izany fantakaran'izany hoe lanjan'ny teny mihoatra lavitra noho ny présence. Hozy izy, ny le rangahy teny tiano alefa fa présence ako mbola tsy hainy akory satria ny teny mahasolo ny présence ako. Mahatakatra ny fisikita-maso izy ny lanjany noho ny fisikita-maso anatinazy. Jesosy nera teto ambony tany voafety fa ny teny tsy voafety. Teny ray nalefako eto nareo rehetrarehetra misitraka ny lizy dolo. Satria tsy teniko le izy fa teny avy amin'izy. Avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra mba fantatro ve? Zay ny amin'ny mahatonga anahy tsy mba mirehare mihitsy amin'izay fomba ampiasan'Andriamanitra ninona endrikany. Tsy matahotra ny tsy ho hita zany satria tsy te-haka voninahitra hoe mazaka olona manao an'izao hoe tsy politika ny fivavahana. Raha ianao rery na tain'Andriamanitra ampidiriko any an-danitra, courage rehefa zaiko, inona moa ny ataoko? Ny fanangananao ny tanjona fa tsy ny firentinao anatina fivoriana hoe ny olon-kendry dia ny olona be dia be. Tsy te ho dedaky ny hoendry zany a. Ny changementnao zava-dehibe amiko. Olona firy mitanareo rehefa ianao ny libra miaraka amin'ny Jesosy na ianao rery raha mialina any amin'ny toerana misy ianao ny matahotra an'Andriamanitra. Tiako elany ty principe ty fa ty mamitako olona be dia be. Rehefa tsy hoe pasteur mivaralina ampiangona. Tsy miezaka ny ampifikitra anao hijery hoe iny pasteur ohatratra satria le fanomponao sy ny firaisanao amin'Andriamanitra enao rersisy mahita azy amin'ny efitra ao mangina mahita any amin'izay toerana andehananao mahita azy any an-tsena ka raha mbola misy toe-po ao vao fatopatotry ny voninahitra kely hiatsaka enoy ny fanondrenana amin'ny fiangonana tsy koralina. Fanondrenana amin'ny fiangonana tsy mpihira mahay. Fanondrenana amin'ny fiangonana tsy pastera mahay mitory-teny. Voninahitra Andriamanitra. Jesosy ny teny, hozy Jesosy. Ianao petera vato, eo ambony vato lampy ny andrenako ny fiangonako ary vavadiny fiainatsita tsy haresy azy. Fanondrenam-piangonana tsy talenta. Talenta manampy raha tianao ampiasaina. Soanao ny ampiasa azy na tsy ampiasa azy fa tsy asakana présence zany rehefa mahita toe-po Andriamanitra. Zavatra tokana ny takiany présence toe-po fa tsy talenta. Talenta zavatra nomena anampiana an'le toe-po efa mafana ho anazy. Azany ary mahatonga ny sasany mena talenta amin'ny vily lalana. Satria nahoana tia maritra talenta fa tsy tia ny miain'le izy. Zato isan-jato ho voninahitran'Andriamanitra mba andraisan'ny valim-pity. Zay ny mahatonga ny onction tsy votsitra. Satria tsy à 100% le fanoloran-tena. Ny absence ny zavatra takian'Andriamanitra mahatonga anao tsy mahita ny fahafenon'Andriamanitra. Fo misokatra ny tadiaviny. Fa rehefa eo amin'ny présence tsy mila ianao mangataka fitahiana fa raha vao miakatra fotsiny fisaorana mety jely mitondra azy. Tahiko ny biby fiomponao, tahiko ny sokatrao, tahiko ny alikanao. Ny exagéreko zany zavatra fa zany marina. Zany rehefa eo Andriamanitra maîtriser sy contrôler daholo ny zavatra rehetra. Fa mahatonga anao mbola manahy ao anatiny mbola te sambotra an'le contrôle ny ampelantan'Andriamanitra hoe ny tananao ny télécommande tsy tsara fifandraisana nareo mianaka. Ndana regleo aloha. Fa raha avy eo izy problème mitranga dia zao tsy fakahita nareo. Zay ny atahorako e. Tsy tranga mandrakizay ne zany. Sokafy tsara fotsiny fo dia atao vitan'Andriamanitra hoe ty le tsotrako. Ty le tsy miraharaha fitahy, tsy miraharaha ohatrany hoe tsy dia tena hoe miankina fitahin'olombelona zany.
ty olon ty tena mety amiko ny fony tsy hoe manambe izy fa mijoro fotsiny tsy miankina amin'ny arena le izy fa tena miankina amin'ny fony fotsiny tonga Andriamanitra dia love vao mijerinao dia hitanareo ohatra ndrela misy cœur be reny izy mijery ohatr'izao satria mety aminy ianao ary raha vao ianao mety aminy tsy avela ny fahavanginy matetika misy olona eto androany hoampahitan'Andriamanitra ny heriny hoampahitan'Andriamanitra ny voninahiny ahoana aloha pastera ilay anaovako fisaorana ahoana le izy miolanja ny zavatra nytenenin'Andriamanitra baiboly dia milaza fa ny fiaina sy fahafatesana dia samy eo amin'ny lela oabolona toko 2:1-2 ary Jesosy nilaza fa natao hitrango eo aminao araka izay zavatra lazainao Marka toko 2:7-20 koa ny anjely rehefa miakatra dia mitondra fisaoranao izy sy ny fideranao anatrehan'Andriamanitra ary rehefa midina izy dia mitondra ny fitahianao sy ny valiny eo ampelantananao rehefa miakatra ny fisaorana sy ny fiderana dia midina ny fitahiana sy ny fankasitrahana aveliko rehefa tena miakatra ny fisaorana sy ny fiderana dia midina ny fitahiana sy ny fankasitrahana Andriamanitra rehefa mamaly anao dia manotrona anao izy iny any amaliny anao manositra anao izy manafaka amin'izay izy manasitrana anao izy mihitsy ny manao an'ilay izy tena sitrapony fa tsy le niterenam-ponony ireny tsy terena ny fametrahan-tanana na tsy eleny ara le toe-po fa ny flaws mikorina ho azy tsy terena tsika mila manome fa anaty-pisaorana mianatra mba makasitraka vokatry ny fo amin'ny fanehoantsika fa matoantsika ohatr'izao mbola misy fiarovan'Andriamanitra ao nona tianao fantatra nona tena toe-po-pisaorana sy fiderana azy Andriamanitra fa efa ela izy ny tsy nahitan'izany indrindra ao anatin'izao andro sarotra izao akavitsiana ao anatin'ny arivo no hitana olona anankiray mijoro ao anatin'izany ny akabiazan'ilay izy badenina vao maraina doly mangetaheta izy ny amikafanao vavanao anomezanao voninahitra azy tompo zany toy izao dia anao tsy irairaina fotsiny zany fa tena renao anatin'ny fonitsina wow za ny ohatr'izao tompo dia noho ianao sotra fa mbola mijoro andro any rehefa lalina am-ponao ny hoe izy rehefa mahafantatra ny asarobidiny ianao hoe tsara eo amin'ny fiainanao izy mpamindra fo taminao izy nitahiry anao izy dia nomboka hanomana izy fanohanana sy fijoroana ho Andriamanitra ao amin'izay ny fiangonana dia be dehibe ny mampahafantatra fotsiny ny maha izy azy an'Andriamanitra ny zavatra efa nataon'Andriamanitra ny toeranao ao amin'ny Kristy fa vitsy ny manoro anao hoe misy varavarana miandry sy misokatra ao anao ary ianao afaka miditra makao dia ny fanondronan'ilay izy mba hanananao an'ilay fiainana le fepetra raisinao mihitsy mifanaraka amin'ilay zavatra andrasan'Andriamanitra mba tonga anao hifankahita amin'Andriamanitra amen halleloia misy zavatra tsy tokony safosafony zany atao anaty baiboly fa le fototra tokony tena iorenana mihitsy indray lasa safosafony fahamasinana zany am'izao tsy hita tsony ny tena hoe fitoriam-pahamasinana zany ampirana ny olona tsy hita tsony fitahiana be dehibe safosafona fotsiny ianao ary dia mila masina tsika dia aveo tsy hita tsony le izy rehefa aveo hatreo ihany aloha hitantsika tsirairay avy Andriamanitra tsy nofinofo ny fahafahantsika makao amin'io fanatrehan'Andriamanitra io sy ny fidirantsika amin'io varavarana nampahitanan'ny Jakoba io ozy io Jakoba hay teto Andriamanitra fa zany tsy nahalala ny marina hitako eto daholo nareo io pastery Jao io pastery Tsiva rindry pastery Aja hitako Aja teknika azareo tsy voatony eto ndray anaranao za tsy nitonono misy hitako pastery Erika zao androany hitako ny zanako pastery Benemery ivelany ery hitako daholo nareo zany hoe zay hitako zany tonga dia hitako fa zao tsy hitako Andriamanitra mijery be daholo nareo zay nahazo an'i Jakoba hitako hoe io misy vato hitako le ondana alohan'ny natorizako rivotra be fa tena tsy azoko mihitsy ny hoe tena tsy tao mihitsy aho hoe hay ve teto Andriamanitra
Alleloia. Fantatro tsara hoe entinareo satria hitako fa izy tsy hitako amin'ity mahasoranofo ity satria fanahy Jakoba nampianatra hoe eto Andriamanitra ilay antony le fivoriana. Eto Andriamanitra fa zany tsy mahatsapa. Inona ny dikany? Efa teo aminao foana izy sy ny fanatrehany. Mombanao foana ka izy hatramin'izay ohatran'ny Jakoba mihitsy. Efa teo izy taminao mbola tany an-trano, efa teo izy niandry anao teto, efa namena anao izy. Eo izy fa tsy hitanao fa manina anao tsy mifankahita aminy. Taminao mbola le adala be reny efa teo izy. Zay ny tiany Jakoba ho tenenina. Salamo 7:30 Halleluia. Na dia miakatra any an-danitra zaho izy Davida dia any ianao. Na dia manao ny fiainatsito fandriako aho za indro any ianao zany hoe na manondra na manao ny sitraponao aho hitanao foana. No zany mifahendrena aza miezaky ny mametraka hoe tsy eo izy. Rehefa tianao hoe tsy eo. Ary rehefa tianao hoe eo izy dia ny sainao indray mamboly eto ianao Andriamanitra. Zay ny tena alany. Ny tena alany. Rehefa anondrana ianao tsy eo izy. Fa rehefa andeha hivavaka ianao hitaraina eto mihitsy izy avy amanatrea. Ny zavatra tsy azoko izy. Fozy izy Davida amin'ny Salamo 7:30 eo foana izy na fiainatsita na ny an-danitra na iza eo izy. Tsy afaka ny andositra zany ianao fa eo izy. Fanontaniana napetrako ho aiza ianao? Fa efa miandry ianao izy. Zay ny Mandriamanitra amin'ny présent azy. Mila takatry ny finoantsika ny maha eo azy. Eto miaraka amintsika izy. Ao anatin'io ady atrehanao io izy. Taminao le mbola niantso ambulance ny koropaka be reny efa teo izy fa ianao tsy niconsidéré azy. Taminao le niantso telefona fa ny zavatra farany izay naniranao efa teo izy niandry anao fa tsy izy ny nantsoinao fa olona. Taminao le nikoropaka be tsy hitantsony izay tao efa eo izy. Fa raha vao eto ianao zao androany maraina misokatsoka treto ny masom-panahinao dia tadio raha vao mikipy ianao ka mivavaka anomboka ao ampahitany ianao ny anjely manodidina anao vonona ny anompo anao. Raha mba fantatra fa ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina an'izay matahotra azy. Zany hoe ny fitobin'ny anjely tsy miankina amin'ny hoe efa zanaka ianao dia tonga dia mietsika ho azy izy. Mampanantena lainga izay milaza fa rehefa zanak'Andriamanitra fotsiny dia efa misy anjely mietsika. Na leny ianao na tsy leny fa bediny dadanao tsy migate ianao zany Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra tsy mitondra anao ny amin'ny ohatran'ilay fijery satria za raha tsy tiara ny zanako raha vao mananina dia manana. Ianao zany vokatry ny fahosan'ny nofinao. Fa Andriamanitra right marina izy. Raha fantatsika zany. Tsy tafiditra anatin'ny fitiavana mihitsy ny fomba fijery hoe zao ny tiako sy angle hijerevako an'Andriamanitra dia zay ny heverako azy. Fa taro amin'ny fahamarina izy ny fijoroana. Vakio ny Baiboly dia jereo ohatra n'iza ny réaction an'Andriamanitra. Rehefa mireagiry izy amina zavatra anankiray. Salamo 4:17 ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina an'izay matahotra azy. Mila matahotra. Ny dikany hoe matahotra eto manaja sy manome lanja ny fisian'Andriamanitra vao mifankahita aminy. Meo lanja izy na tsy hitany masonao azy. Aza kinga nota. Izy azo anaovana sinema zany. Mamita teny ianao raha manao an'izany. Za fa mba nanao sinema fa za ihany voafitaka. Dia za tsy teo voafitaka fandroany sy fanoteliny intsony. Mba endry fa izy mahafantatra. Ny zavatra bloqué io toetra tsy miovy io. Ny ambo-po rehefa jerena tamin'ny voanidiranao tao amin'i Jesosy mba latsaka 50% aloha. Avy eo rehefa nandeha niaraka tamin'i Jesosy niakatra 90 indray. Fa manintsika manombo ny nofontsika mba hafanifana mahazo aina. Zany mba tena ohatry ny ataonao koa indraindray. Za tsy mahazo manao an'iny satria nampahafatana fa tsy tokony atao le izy. Ndao miaraka manao an'izay tsy tokony atao fa miconsidéré hoe eo Andriamanitra malahelo raha atao le izy. Tsy marety ao an'Andriamanitra. Io zany avy zanana fotsiny ny anafananan'io seza io maraina mandraparivan'ny andro ifandimby daholo ny pasteur faran'izay mateanina rehetra eto ambonin'ny tany hitondra tenin'Andriamanitra fa ny télécommande io fonao ihany. Satria afaka ho fetsifetsy amin'Andriamanitra zany. Arao fotsiny le izy dia mety aminy. Ary mila fantatra fa tsy rery ianao. Fa eo izy. Ary mahazo tompony ianao
rehefa miaina amin'ny fahatahorana azy. Misy fotoananao saiko maty, saiko nisy loza efa renao mihitsy hoe nanjoanao hoe vita ianao, fa raha tsy tao fiarovan'Andriamanitra dia tsy nisitraka an'izany ianao. Halleloja. Tsy afaka tena niantra tao amin'ny fiainanao zany. Za imbetsaka ny tratran'izany. Ohatrany eo feom-bava ahoana fa misy anjely zany miteny hoe zao atao dia iny ianao lasa ampiasain'ny anjely, na le anjely mihitsy tonga dia mihitratsehatra amin'ny vantana. Za efa nisy fotoana tany Amazoanga, olona nitifitra flèche dia tena eo mihitsy ny eo akaiky masoko ohatr'izao izy nandalo, hitako ohatrany tsy nikasika anahy, nandrivotra be fotsiny. Fa naninona nefa zany nanao ohatran'izao dia ka le olona tena nitifitra mihitsy nisendrasendra daladala dia raha tsy nety zany dia efa vita. Fa zao ozy ny anjely hoe mananona kely dia lasa le izy. Halleloja. Za tsy nahita an'le izy akory. Nisy fotoana olona nandeha za tsy mahay milomano akory rano mody amin'ny ranomasina mafy be reny, maty le namanay. Za nandeha nisaoty niaraka taminy naverindrivotra. Izy mbola ilaina eo amin'ny Shoprite ianao fa misy olona tokony ianao aloha. Halleloja. Ka misy ny fiarovanaNdriamanitra. Raha ohatra zany ka tamin'ireny any lasa tsisy fotoana tsony no androany idokitra hoe tompo le vary amikatsaka sy vary aminana. Le fiarovany tamin'izany dia efa ampy ho anao hoe zany sisa paty. Dikan'izay foko tsy miraikitra intsony hoe inona no azoko ny inona ny gago. Reny izy no misaina andreny ianao gaga. Atonatonan'Andriamanitra eny an-davaranganao daholo zao karazana fahasoavana dretrretra zao. Ary zay tsy manao an'izany tereny rehefa mijoro ianao. Ka ny fahitapity amin'olona sy ny fahitapity amin'Andriamanitra miombona. Rehefa mahita fity amin'Andriamanitra ianao tsy ianao no manao zay fomba ahitanao fity amin'ny olona satria eritreretinao hoe servisinao mahatonga azy ty ianao. Fa rehefa misokatra amin'ny fonao Andriamanitra manikasika amin'ny fony na tsy ianao service izy ianao, izy indray manenina raha vao tsy mifankahita aminao satria misy zavatra tsy ananany ny atinao. Rehefa ianao mitondra an'izay tsy ananan'ny olona fa fahasoavana ny anatinao na ny andavaka renao tadiavina. Tsy maharetiaka ho an'Andriamanitra. Halleloja. Halleloja. Mampipetraka lanja ho an'Andriamanitra zany. Aja ho an'Andriamanitra. Eo Andriamanitra mahita fa miseho aminao izy. Misy hafanana zavatra miovy zany rehefa manomboka mifankahita sy miombona aminy ianao. Raha tokony ho varavarana mikatona ho anao le izy dia mifankahita amin'ilay varavarana misokatra ho anao ianao. Lasa mivantana tsisy elanelana ianao sy izy. Zay mahatonga antsika tsy mitady olona manana varavarana misokatra fa makeo amin'ny varavarana misokatra mivantana. Manana fahafahana manokana ohatrà ianao amin'ny alalan'i Jesosy. Jakoba anie tsy nalala tsara fa tsy toerana ny sakany, toe-po. Tsy mila ianao mitady toerana fa manokatra fomba hitoerany. Satria ny fonao zao ny varavarana andrasana fa ny lanitra efa miandry ianao. Amen. Zay mahatonga ny tompo miteny ny varavarana efa nisokafako fa zao ianao no erany. Indro mandondona indray, izy indray ngidina mandondona le varavarana indray mandondona ny varavaranao. Ka ny fiakofana marina dia mahatonga anao ho tadiavin'Andriamanitra. Aza miandry mpihira na mozika na mpitoroteny ohatran'ny Rodolphe. Fa midira sokafo ny fonao. Aza mijanona eo ivelany. Aza fatra-pitoko loatra hoe hitanareo. Zay taloha rehefa mandeha manao rally dia ndraindray kidombo aramita kidombo tabe mibafla. Manao an'izany. Fa mijoro zay miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia miseho foana amin'ny fahagagana. Amen. Satria tsy miankina amin'ny raitra. Tsara tsy kely mampiasa fitaovana ho voninahitr'Andriamanitra teoriana kosa. Raha tsy misy fanondorantena ny tonton Fortuna zao dia tsy tanteraka ny zavatra rehetra momba amin'ny vidéo sy ny karazany ho voninahitr'Andriamanitra tsy torana voninkazo azy fa fanompony le izy andraisana valipiteny an-danitra. Amen. Mety misy koa zao anjara fanompoana ny rehetrarehetra ao amin'ny talentany eo amin'ny chorale, pasteur Njiva sy ny fiderana, pasteur Erika, pasteur Jao mitoroteny sy ny karazany miara-miasa masoa le izy, ilaina le izy, fa azakinina amin'izany le izy. Fa io mety na tsisy ninina ary kapoaka kely, kapoaka kely fa eo anao mijoro amin'ny fo mirehitra be. Fa tena atsiravina be ho an'ny devoly zany fivoriana zany. Amen. Hitanareo tamin'ny Jona sy Jakoba, Jona sy Petera anangana an'le malemy teo vavadiny tsara endrika. Io malemy io mba vady tsara fa tsy tsara amin'ny fiainany. Nefa tsy tafiditra ny varavarana tsarina izy eto am-bavady. Ivelany, eo ivelany izy. Tsara be ilay fiainanao satria misy ten'Andriamanitra misy fahagagana fa izy eo am-bavady foana. Tonga sainy Petera sy Jona. Fa manino le rangahy ty tsy mialeto amin'ity vavady tsara ty aloha tsaraina amin'ny fiainany.
amen. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mitsangatsangana tratra amin'ny fahatsarana izy. Kenao rehefa manakaiky vilany fianoarana. Tsy mampanina amin'ny voalohany mbola mety misy le vesatra. Fa rehefa miasa Andriamanitra mety le izy. Mila mandroso ianao. Tsy maintsy ho tsara ny endriky ny fiainanao. Rehefa tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Fa iza manome tongotra anao? Iza manome oksizena anao? Iza mamoa maraina anao? Iza mampitepo ny fonao anaty torimaso? Ianao le mierotra be ny rarakivy. Tsy mila miezaka ianao nefa n'izy ny tahiry ianao sy ny ka ny valeur atsika tsy hoe akory isika manompo an'Andriamanitra fotsiny na mahalala azy isika manana fo ho an'Andriamanitra. Ilaina ho an'ny talenta. Andriamanitra nanome an'izany. Fa tsy amin'izany nanorenana amin'ny fiangonana. Ny fanotronana no ilainao mihoatra lavitra noho ny talenta. Tsy vokatra avy amin'ny talenta na fahalalana na vola fa fanatrehana daholo ny gida ny zavatra rehetra. Satria ny important indrindra tsy ny fanomezan'Andriamanitra fa le mpanome miombona aminao. Rehefa eo ny fanotronana tonga ho azy ny zavatra rehetra. Rehefa eo ny fanotronana tonga ho azy daholo indray le fahalalana, tonga le vola, tonga le fanatrehana, tonga le talenta. Atsaren'Andriamanitra satria nahoana ampiasainao anazy. Dikan'izay tombonanao fa fana mampiasa ho azy fa aza mieritreritra hoe ilaina. Zay tamin'i Jesosy rehefa tsy izany ijoro dia vato ny antsoantso. Ka misaotra anao atompo mbola amenao fafana afaka manompo mba hahafahan'le vato tsy mbola misokatra ny vavany satria za aloha no hitanao eo amin'le toeram-banga mbola nividinao afaka natateraka an'izany manetretena. Aza fatra-panao kajy zay na voan'i Jakoba. Izy efa voafidy fa izy ny anao amin'ny alalan'ny tena ratsy izao dia le misaina be kokao be. Toy Andriamanitra hoe tsy ilainato zay. Ampanao ny fahasoavako. Ianao ve manantona ny grande ianao indray ny mpianatra azy hoe zao no ataoko? Aza mba ketrina ihany. Pastera mafy loatra ny zavatra tena. Mafy mihitsy. Fa raha tsy mafy ohatr'izany le tsy miovy ianao. Aloha itsitsiny ohatr'izay le sa ahoana? Za koa netratra an'izany tsika rehetra miara-mihinana eto daholo. Ok ianao ananantoka rehefa atrena sy hotronony ianao voatany zavatra rehetra. Voatany sakanareo. Voatany tortue nareo. Na le sabakaka sendra ambany tonatona teo tokotaninareo raha tahin'Andriamanitra daholo. Zay mahatonga miteny ho anao io aza miandry pasteur evangeliste mpampianatra. Aza miandry izy mifandraisa amin'ny présence malalaka ny lalana fatokana le izy Jesosy afaka ho eo mivavaka ao izy. Tsisy afaka ny anakanao fa efa mety izy. Makanesa ty amiko izy. Fa tsy nitena makanesa ny pasteur lova makanesa ty. Zay mahatonga antsika tsy miezaka miandry fanatrehana ao anaty fiakovana hoe hira tsara tarebe sy mozika tsara. Ok no tafiditra melohan'ny fotoana hirana koa. Misy olona eto inoko fa tena dia tsy mouvement le izy fa firaisana ao anaty le izy. Tsy fiandrasanao izy amin'ny konetaka vao tena mety be izy zany. Lasa hitanareo tratrana religion be. Tsy ampy batery zany. Tena tena aminareo fa raha eo Andriamanitra ho eto any daholo ny baterianareo, ho eto any daholo ny gitara, ho eto any daholo ny mpira, ho eto any daholo ny mpitoronareo fa rehefa zany ianao zavatra tsy voasakan'izany. Satria ny fiangonana tsy talentany nanorenana azy fa voninahitra. Amen. Amen. Mianara tsy miankina amin'inona fa miankina amin'Andriamanitra. Fa raha vao zay dia zay manakana le fahasoavana tsy miseho. Antsoa izy dia omeo voninahitra fa mety izy. Tatsika tsy raha avy ny tompo. Sangany amin'ny toerana misy ianao dia voafainy amin'ny lanitra ny tananao. Ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra. Teneniny ny tompo androany. Misaotra ny amin'ny fifidiananao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny hery tanjaka, ny amin'ny famonjena, amin'ny zavatra tsara rehetra tonga dia tombokontsika misaora azy. Saora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitra azy amin'ny fananao manontolo. Midera azy amin'ny fananao manontolo. Halleluja. Saotra raiky mpanao ny lanitra sy ny tany. Fefa nafenao anendry sy ny manatsainy zany zavatra zany. Fa nasehonao an'zaza madinika kosa. Makasitraka anao Andriamanitra. Fa nasehonao zany ankehitriny satria tia ianao. Ho anao ny fakasitrana sy ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Jero tsara masona akaikinao fisaorana hoe sy fiderana, fiainana,
fanehoana ny sitrapon'Andriamanitra. Manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao hoe rehefa mpisaotra an'Andriamanitra, pakasitaka an'Andriamanitra, mpidera an'Andriamanitra, mba meo azy sahaza azy hoe fahazafatra-pila azy fotsiny. Zany hoe a amen. Halleluja. Mahazo toerana vetivety ianao tsika fanatitra ho an'Andriamanitra sy anao filazana foy. Filazana ho an'ny androany maraina. Good news. Tetana mafy feo an'Andriamanitra. Halleluja. Any moa zany aho dia fotoana anankiray manokana ho an'ny ankonanay. Amen. Satria anniversaire mama androany. Za manokana dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fisiany sy ny fanohanany. Fa ny fijoroako ohatr'izao dia misy vehivavy anankiray manohany eo akaiky. Amen. Misy an'ilay tantara izay hoe nandeha ilay rangatany anatina sambo, anatina vedety kely. Dia no faninanana dia nitsangana ilay tao anatin'io vedety io hoe zao izy izy feno voay ty rano ty. Fa zay mavita milomay milomany mandrapatonga ery epita dia omena an'izao loko zao sady goavana be le izy. Dia voarely le raha matoy le izy tonga dia nidomy le rangahy dia latsaka anaty rano. Dia tonga tery epita. Dia azony zareo le loka. Dia rehefa mivoaka tao le izy dia zao no nataon'le olona hoe ary ianao masaha. Zany eo izy tsy fantatra akory izy nanosika teo e. Le izy izy vitako ihany fa tsy sahako fa tsy ako izy nanosika fa zao tsy azoko se lana le loka fa isorako an'le nanosika teo dia le raha matonana ohatr'izao. Amen. Ka ny fahombiazan'ny lehilahy anankiray dia misy vehivavy manohana azy. Saotra azo manokana fa rehefa fotoana itokanako tsy avela nisy anelingely. Amen. Saotra anazy manokana fa mitondra mivavaka foana izy reko amin'ny alina rehefa mifoha sady mivavaka manokanao fa nandray mba tiako heniko hoe mivavaka ho avy izy. Makasitraka seria. Halleluja. Tombonandro ny hery ny tanjaka ny fahasalamana omen'Andriamanitra dia ho ataony amin'ny fiainana mandrakariva. Amen. Mbola fany manohana foana satria eo amin'ny iraka tena ilaina ny vehivavy ohatra azy. Amen. Tsy mitoraka voninkazo vady ao an-trano tsy miresaka amin'ny amavadiko eto fa mampanompon'Andriamanitra azy mihitsy. Tena faly any amin'izany satria reko hoe manohana izy. Amen. Eo le lohalika miforotra, eo le vavaka misandratra, eo le fifadikanina tsy indraindray, eo le tsy fahitatory. Vao manavinavy zany moa ny tena naika tena manana songa dia tena mikoropaka tanteraka inona zavatra dia indraindray ny tena mitory eto hoe tsy azo atao zany. Nefa ianao indray zany rehefa hitanao hoe mikoropaka io dia vao mahay faranina atao mody faible ianao. Satria izay zany misy fotoana avy any be donga atsimo ny fiavianay. Alleluia. Hitantsika tsirairay avy Andriamanitra ny amin'izany. Firy aloha mahatsiaro fantahin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mama. Zavatra anankiray ny angatanay aminareo. Tsy vola, tsy arena, fa vavaka. Ny zavatra afaka atao mivavaka vokatry ny fo tena hitondra lavitra mihitsy ny fiainanay. Zaho koa misaotra anareo be dia be. Ny tena hisaorako anareo tsy kely fa mbola avy telo eny misaorako amin'ny mama. Renay mihitsy misy mitondra mivavaka izay. Fa raha tsy misy manosika mambavaka izay mbola tsy tafajoro ohatr'izao anatin'ny ministera. Sarotra ny lalam-panompoana raha tsy misy olona mandohalika ho an'ny tena. Isaoran'izany tao tsika hitetana mafy be ho anareo ihany koa. Amen. Manasa antsika hitsangana ary mama miakatra. Ya, ya, mandray fitenenana isolontenan'ny rehetra. Ny teo fiarabana sy firarian-tsoa avy amin'ny
vady tsy afaka anao an'izay zay satria izahay zanaka miaraba satria araka ny fampahirezana sy ny toriteny teo dia tsaroana ny fitehirizan'Andriamanitra anao anareo sy ny fiarovan'Andriamanitra mahatonga antsika mbola vorolanina indray androany afaka hifampiaraba fa manina no fampiaraba satria matsiaro hoe ao anatin'ny taona dia misy fotoana anankiray nomen'Andriamanitra fahatsapantsika fa nataony nisy nataony afaka hijoro eo amin'ny antom-pisiny eto ambonin'ny tany ary izay anniversaire izay dia sarobidy aminay miaraba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nahatratra soan'izao taona vaovao anao manokan'izao zao taona vaovao manokan'izao atao fortuna montage indray avy eo zao taona vaovao manokan'izao gaga mpijery Facebook miramo zany mega zany dia miaraba satria misy fiantraikany ety aminay ny tombonandro izay omeny tompo anao ary mety ho ranomaso tsy zaka raha toa ka tsy tombonandro koa no ny arahantsika androany faly izay satria nomen'Andriamanitra reny mbola hafa ny fiarabana fête des mères fa anniversaire aloha androany fa araka ilay tenin'ny pasteur teo dia mankasitraka sy misaotra an'Andriamanitra izay ny amin'ny fisiany mama fa ao anatin'izany akeo dia misaotra anao izay ny amin'ny fanekenao hijoro amin'ny le antom-pisina mahazo conseil pasteur fa zahay koa mahazo conseil ary conseil tonga dia tena direct be mihitsy ny azonay ho an'izay efa nahazo aloha dia nefa renao mihitsy ny hoe Andriamanitra no mampitenay ny mpanompony miaraba izay satria sarobidy ho anay tsiraray avy reto ny nampisy anao teto ambony tany nanoana ny dada ny taizanay avy any midongy atsimo menakavy teo nresaka tamin'ny pastery-jiva ary hitako bedongy atao amin'ny tanàna akaiko fa any amin'ny ray aman-dreny kely izy any dia faly izay tompoko tahiany Jesosy indrindra ho taona tsara isehon'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny tombo-taona omeny tompo tsaroantsika miaraka eto indray andro amin'ny maraina ao anatin'izay tombo-taona izay dia mirary izay tompoko tombo nandro tombo pasoavana tombo pahendrena tombo pahalalana tombony amin'ny fahatakarana amin'ny fahatsiloatsaina amin'ny sensibilité ara-panahy amina vavaka sy fiombonana ary fiarahana amin'Andriamanitra tombony amin'ireo karazana recette na sambosa izay mbola tsy nisy teto ambonin'ny tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay faran'izay tena mamy amiko mihitsy izay tsodrahan'izay fa tombony amin'ny lafiny rehetra tahiany Jesosy indrindra mbola tsy vita ny rarianay ho ela velona raha mbola tsy tonga ny amin'ny rao lanitra ny tompo dia ho ela velona tompoko mirary fahasalamana hery sy tanjaka mianahatra anaty fiadanana ao anatin'ny vavinaretan'ny fanatrehan'Andriamanitra tahiany Jesosy indrindra faly izay manana anao faly izay manana anareo ka hiary hiteny izay hoe joyeux anniversaire isa roatelo mama dia pitsika hoe tianay be anao isa roatelo tianay be tehaka mafitsika ho an'i Jesosy manaraka izay dia eo ny fiarabana manana io raha matoa io genjana tena sérieux zany efa nahita
tsy palitra tampoka ny poketra eo enjana be manana mama manantsika dikan'izay tompoko a raha io zavatra mety naterina io a raha izy fotsiny satria avy amin'ny fonay tsy hoe satria efa manambe anao a na manana ny ampy na manana an'izay nomena Andriamanitra anao a fa tsy afaky ny katona ny tananay manoloana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra voarainay amin'ny alalan'ny fampiasan'ny tompo anao a tsy maintsy hanokafanay ny tananay tsy maintsy ifandraisanay amin'izany fahatsarana zany a nanaovanay an'izao a tsodrano cadeau a avy amin'ny fonay manontolo izao dia tahian Jesosy indrindra tompoko dia ankamavintsika ho an Jesosy. Alleluia. Misaotra an Jesosy dia misaotra antsika rehetra ny amin'ny fitiavana dia ny rarinay a mba hiara-hitsena an Jesosy any amin'ireo lanitra daholontsika. Dia izaho moa rehefa ohatran'izao dia ohatran'ny tsy hitako izany izay tenenina fa tiako be daholo fotsiny nareo a. Dia faly be a nomeny Jesosy a mpiara-manompo a miaraka miazakazaka tsika manomana amin'ny fiavian'i Jesosy. Dia rehefa tonga izay fotoan'izay dia hozy izy pasteur hoe tsisy tomany a tsisy alahelo a fa fifaliana daholo foana miaraka amin'ny Jesosy dia tainy tompo. Dia antsika mbola hivavaka tsika atiako ianao ninjitra ny tananao dia hivavaka tsika ho an'ny mama raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Miompopo zay manararoatra n'izao fotoana izao maneho ny fifalianay sy ny fitiavanao ny zanakao ao anatin'izao fahatserovana ny tsingeritaona naterahana nataonao nisy izy a noho ny amin'ny sitraponao ary mampety ny programanao amin'ny fiainanay ny fisiny satria mampiasa azy ianao. Vavaka izay ray amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ho arovanao hatrany a ho tehirizinao hatrany a ary ho tahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka iseho ny voninahitra ao a aoka ny fanatrehanao a hiaraka aminy a aoka ny fanotronanao a hisongadana eo amin'ny fiainany. Taio izy Jesosy a taio mama taio ny fanoloran-tenany a ny fiazakazahany a ny fanompony a ianao hitahirany fitiavany ianao ny fono anao a sy izay rehetra mahakasika azy na amin'ny hery na amin'ny tanjaka na amin'ny fahasalamana na amin'inona ka mety tsy voatanisana eto mety ho fahabangana eo amin'ny fiainany a dia fantatray fa ianao no afaka meno izany ary izany no angatanay a amin'izao a anniversaire izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafintsika ho an Jesosy. Alléluia. Amin'ny anaran'i Jesosy no anapahana an'ity mofomamy ity a soratra ato hoe tianay be mama dia tiako be daholo koa nareo a dia hotronin'i Jesosy foana tsika amin'ny fiainantsika iray manontolo a dia Jesosy hanotrina nareo hanotrina antsika tsirairay avy a hianana izany fiainam-pisaorana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alléluia. Mariana moa zany fa misy mofomamy kely zaraina kely tsy ambaravarana etsy rehefa avy eo a ity kay moa zany ka voatany mofo a ny fahatsara'Andriamanitra sy ny fahasoavany ao amin'ny tsiray avy izay mihinana sy misitraka
ho tahinana isam-pianakaviana amin'ireo teny fiainana rehetra omban'ny fahamaminy fahatsaranaandriamanitra sy ny fanotronany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Noho ny amin'ny fotoana moa zany dia aleo atao itsam-paravarana ihany dia samy mahazo daholo tsika tsirairay avy. Zay teteny hoe tianainareo maminainareo hiaraka nompo an' Jesosy tsika anolotra ny tsara indrindra avy aty-ponay zay avy amin'ny tompo amin'izay tombontsoa omen'Andriamanitra ara-panahy dia vonona mandrakariva ny zaran'izany am-pitiavana fa mba mahatsiarovana foana mambavaka. Sotra tompoko fa Andriamanitra no maty izao fa fahasoavan'Andriamanitra no maty izao hitahanareo anie Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka menareo fiadanana.